tiempo es ahora de tenuestos. Facebook, ny amin'ny compte Facebook ako sy ny any amin'ny YouTube. Izy le cover spécial 5000 abonnés natao resaka princesse cover le c'est traduction na be dia be nareo satria tsara fandraisana be le izy ezahako izy sisy matetetika le ohatran'ireny le tsy efa ny vidéo any manaraka izay be dia be amin'ny nareo no milaza hoe zavy izany dia hanao coup de gueule foana rehefa manao clash of show sy satria ty vidéo ako anankiray izako androany ty dia hanotranareo tuto ho anareo izay liana amin'izany resaka famokarana sarimihetsika malagasy izany. Ny zavatra folo tokony arahanao rehefa manatotosa film gasy ianao. Arahoary lesona voalohany ary rehefa manatotosa film gasy ianao dia zao hatrany ny sinitoy rehefa hitanao fa maompony 1-2 dia toy izy hatrany manga pidegobsany olona ny filmanao iny. Atolotry ny Bon Martin Production hoanao film vaovao be taorianany takonila 1, takonila 2, takonila 3, takonila 4, takonila 5, takonila 6, takonila 7, takonila 8, takonila 9, takonila 10 dia ity mivoaka ity indray ny takonila 11 izay ranony takonila 12 ivoaka afaka tapabolana takonoleo lesona faharoa rehefa manatotosa film gasy ihany koa dia na ino sujet le film anao na kidrakidy na horery na film comique dia ireto karazan'olona ireto na ireto karazana personnage ireto dia zao ho izy foana ao anatin'le film totosainao. Ireo mpilalao fototra ivoary le rôle principal sady tsara tarehy be no tsara fanahy be no tsisy kianina mihitsy dia matetika taratara amin'ny-dolo ny lehilahy rehetrarehetra ao amin'le film. Docteur Célestin izy le sady tsara tarehy no manam-pahaizana ao anatina film gasy ihany koa dia tsy maintsy misy marary foana. Andriamatotalé na Ingandrina izy no mpanan-karena indrindra ao amin'le film. I Madame Claire vadiny Ingandrina izy le sady masika no ratsy fanahy be no tsy dia tsara tarehy. Commissaire tsy manana anarana fa inga commissaire no personazy tsy maintsy misy ilaivana polisy foana manko rehefa film gasy. I Popoly asiana kilolona kely dia matetika izy le gardien dia miezaka mampime dia hoe tanina voatra nefa ny zavatra resahany tsy mampime velively. Haiko vale gatsy vakatoko lesona fahatelo rehefa manatotosa film gasy ianao izao azy hanamora indrindran'le scénario izay hosoratany ao anatin'le film mba ahafahan'ny mpanjifa mora maharaka an'le film. Za mahita scénario anankiray tonga dia adala be mbola tsisy nanao teto Madagasikara zao le topo misy bandy anankiray police dia mionkete amina resaka meurtre nasipa anankiray izay dia taterina nefa fantatra fa io bandy manao any enquête io ihany namona an'le sipa ka rehefa vehivavy io dia izy ihany zany hoe le bandy manao meurtre ihany fa talohany nahafatesana dia nanao ohatry ny karazana opération izy dia lasa transsexuel akanjony réincarné izy dia zay nampatonga anazy tena tamin'ny fiainana lasa police dia io police mionkete amin'ny fatiny io ihany tonga dia adala be tsisy mbola tsy neritreritana izany scénario izany mbola teto Madagasikara. Za tsy miteny hoe ratsy le tantara fa izy mety manana tantara scénario moramora azony sarambabe bahoaka sy hoe zavatra mora amidy aminareo reo ankoatran'le blabla be teo. Za koa miambikevitra amin'izay amin'izany genre le ao anatin'le style classique ihany misy sipa anankiray dia bandy anankiray dia le sipa mantra kely le bandy mpanan-karena be dia tsy afaka miaraka dran'ireo nefa ny taty-aoriana le sipa afaka vady azy lasa mpanan-karena be dia blablabla sy miaraka amin'izao fitiavana be dia vadin-drareo farany traika. Zany zao tantara simple efficace vita ao anatin'une semaine ny tournage manomboka rapety sika dia efa mitorina tapitra ny février zay taka efa nidy ny karaoke zay rakizy lesona faefatra rehefa totosa saona tsara film anao voasoratra ihany koa ny scénario anaovana film amin'izay ianao dia manaova condannance anankiray mipoka be mihitsy ahitana ny karazana fihetsem-po rehetra sy ny zavatra mety ho hita ao anatin'le film anao. Film vaovao be Stafford 2 film tsara kalitao. Anao ataoko inona sy fanampianao izay film mampitaitaina. Film mapietsy-po. Soaga, asilazanao resesina fonana soaga mijanona
fana gidragidra avaiko de zany amin'ny lafalalana ty tsy matahotra inona filma mananatra sotra betsaka andriky tamin'ireo torohevitra rehetra sy natoron-driana fa zay efa nafantatra hoe samy mandainga izany kay tsy miteny marina filma fitiavana be tiako ianao tsoary fa tiako koa mariko nefa ijimino mikasaka vady ahy taorianany nisarany toto taniko dia ny atsapy tany amin'ny sedra aloha ny fitiavako ankehitriny tsy hitako intsony izay atao marary foko e lesona fadimy ny zavatra mila ianaranao dia ny hoe ny fiainanao anatina filma dia tsy hitovy amin'ny fiainanao andavanandro mihitsy olona manao raharaha amin'ny fiainana andavanandro versus ny olona manao raharaha rehefa ao anatina filma paozina mpivady amin'ny andavanandro Nossa, bye-bye. Aí não tô dentro da vadoka. Até ver aqui só. Tô vi saucisse. Tô vi nuvem braço na vera tamara saucisse. Bye-bye. paozina mpivady ao anatina filma Filma dia misy tsara ny misy namana ry adalalala. olona mitomany amin'ny andavanandro olona mitomany ao anatina filma Lesona fahaenina rehefa manatotosa filma malagasy ianao aza tsiniavina mihitsy ny amin'ny resaka budget indrindrindrindra raha misy zavatra tokony ho simba ao anatin'ilay filmanao olo tsy vaniny ianao rahapoly tsy mila anao tsony lesona fahafito asa ianareo raha mahatsikaritra hoe inona no mampatonga an'ireny mpijoue film ireny matetika mijery caméra ny antony lazako anareo sy mba fampianarana ihany koa ny tany zao efa tsy milamina izany hoe reo vao tijery anareo matetitetiky io caméra io ka apetrakareo dia diso miconcentre ao anatin'ilay scénario ianareo dia atahorana sao dia tsy hita tapoka ny caméra anareo hoe misy maka na misy mivata izany ny antony mahatonga an'ireny olona milalao film ireny mijery caméra matetitetika ohatran'izao mba mitenena maromaro mama fa nareo ngeto an-tanàna efa malaza ratsy amin'ilay mamelitsao e dia aveo ny olona tsy mintsony na minino ao anatrehan'Andriamanitra ary nareo be loatra izay lainga reo fona tantarainareo izay dia lasa tsy mino ny mponina eto an-tanàna dia ohatrany hoe nareo foana ny diso lesona fahavalo rehefa manatotosa filma gasy ianao indrindra ho anao mpilalao filma dia aza dinino ny miseto mba ahafahan'ny mpanjifa maheno tsara ny fihetsem-ponao ao anatin'ilay filma sa efa nisaraka taminareo iny anie dia tsy nahita mpivarotra tsony miandroko moa efa hariva ny any sisa mba hitanay dia mpivarotra tongotra koa dia mpivarokena izay saingy taolakisoa sisa ny hita tao ka tonga ny hevitra dia eritreritra izay hoe manina raha manao ronina lasopy chinoise amin'reto tongotra koa sy taolanakisoa reto ka moa tsy fantatrao ny rako ane ty ivana saiko mba nakakiraro ny vidiko izay e gauche ny tonga avany lesona fahasivy eo amin'ilay resaka fihetsem-po dia aza mba tsiniavina ihany koa ny resaka fond musical ohatra amin'izany ny feokira rehefa falifaly allo bonjour tonga sady ianao misy kiraro any nentinao anahy farobe oay e sotrabesady oviny ianao no hitako karakôzany karo zany feokira rehefa malahelo tsy namposiko dia tsisy fitemarika dao zany le zavatra metinao tany kivya
fa mampime. Allô? Aika ianao manany azy nampos tratradray tamin'ny misy lera matrako mandiko iny vremarka merci lesona fahafolo sady farany amin'ny hoe film gasy zay le zahototosainao dia zaho teny gasy zaho isanjato ny resahanao ao anatin'ny filmanao zany hoe ny teny toy izao zany dia tsy ekena mihitsy. Quand l'électricité tape à Madagascar, là tu es galère parce qu'il faut que tu me vides des bougies. Et fait, j'ai 4 chambres à Nino. Et du coup, il faut que tu fasses le décompte 400 arrière fois 4 et ça dépense la baisse. Quand l'électricité tape à tu peux rien faire. C'est chi, zèle et fienne à Madagascar et tu vis avec. Mienam zavacha et tanot. Isarantsika rehetrarehetra nanaraka ny tuto anankiray iny fomba famokarana film gasy inoko sy atenaina fa nanampy anao raha ohatra hikasa réaliser film ianao azadino ny mizarazara n'ity vidéo ity raha ohatra misy namantsika koa any mba tiatsika ampahafantarana zany fomba fanatotosana film gasy zany dia mbola manasanao foana isabona ao amin'le compte na amin'le page koa na ao amin'ilay chaîne YouTube koa satria mbola betsaka ny vidéo izay tiatsika hototosaina dia mametraka mandapiona mandapitaka ho antsika rehetra indray dia mametraka mandapitaka ho antsika rehetra indray bisous be de mon cœur.